tsy vary fokonao io za tsy mosary pe l'autre minao za tafidy ty laliny anao na tsy apakozy amana za Marco Gasy Notisen zay mio somary lavidavitra kely zay misy anay andaingo gara no misy anay any Ray Aman-dreny io andaingo faritra à l'autre Mangoro route RN 44 akaiky Ambatondrazaka. À Andaingo et ses environs, Marco Gasy est une star. Ces morceaux au rythme tropical font monter l'ambiance dans les fêtes. Mais pour les concevoir, le jeune artiste doit rallier la ville la plus proche afin de trouver un studio d'enregistrement. Il lui arrive souvent de faire l'aller-retour en moto dans la journée jusqu'à Moramang ou jusque dans la capitale. Tena mafy tokoa satria nany resaka chant atao ara tsy maintsy miakatra ville miakatra Moramanga na Antananarivo vao mavita hira anankiray. Marco Gasy va de l'avant. Il s'adapte avec les moyens du bord et garde son objectif en tête. Réussir à mettre en boîte ses chansons selon son propre feeling. Mikasika ny instrument ohatra be ny zavatra angatahany ao tahaka zavatra hoe mba tiany manokana izy. Marco Gasy a déjà composé une vingtaine de titres dont quelques-uns sont sur YouTube. Le dernier en date récolte quelques centaines de vues. Il compte actuellement se faire connaître dans la capitale, une étape qui fait relever de gros défis. Tianako le izy natony finy de atram'izao mbola miady mafy akan'izany sehatra maha-artistique zany. Heureusement, Marco a acquis le soutien de ses parents pour réaliser son rêve. Na Ray Aman-dreniko aloha zany tena mbola mipoussy anahy amin'ity zavatra ity satria fantan'zareo le izy hoe tiako de miezaka izy mipoussy anahy mandeha makaty Antananarivo de izy miantoko afriako mibejoainko aty rehetrarehetra izy miantoko azy ny prise du son sy ny clip mbola izy miantoko azy de isorako anazy voalohany aloha zany. Et le chanteur d'Andaingo a réussi à être à l'affiche de Joss Pud Ambouipou au mois de septembre. Une expérience enrichissante pour le jeune talent d'Andaingo. Niakatra teto Antananarivo niakarana sehatra voalohany aloha tao amin'ny Joss Pub vao tamin'ny volana ambony teo izy tsapako sy tena nienako hoe zany le tena hoe combat ao anatin'le mozika efa betsaka koa no mankafia sy manome courage sy manome fankasitrana amin'le maha-artistique anahy. Marco commence, mais il a de grandes ambitions. Après la capitale, son objectif est d'aller plus loin, conquérir le monde. Hanao mozika foana na inona no sio na inona no miatra dia hanao mozika foana. Ny tanjona hitondra mozika malagasy fa heran'izao tontolo zao.